Sehatra sosialy kosa no isarahantsika amin'ny takarivan'ny sabotsy ity toy ny efa fanaondry araka izany ao anatin'izay sehatra sosialy zay dia teny amin'ny fokotanana Kadivory commune Talatamaty ny taranaka Ramaherson Rufin no nankalaza indray ny asaramanitra ka tamin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo tamin'ireo zokiolona nentina izy ireo nanamarinana izany. Nanome aja ireo ray aman-dreny nahitana masoandro ny taranaky Ramaherson Rufin ka nanatanteraka fiaraha-misakafo miaraka tamin'ireo zokiolona ny atoandro teo teny Ankadivory commune Talatamaty. Izao fahatongavan'ny farantaona zao dia dia tsapany fa manana pizza izay taranaky Ramaherson Rufin sy miaraka amin'ny kambana rehetra eny dia niantso zokiolona hiary sakafo aminay. Izany hoe ny zavatra ataony ety zany dia marina ety zany hita hoe fa tsy any amin'ny toerana any amin'ny troisième ihany fa tsy ety Talatamaty dia foana zany ny asa ataony. Dia mirary soan'ny zokiolona zany dia tondra fahasalamana dia fitsimbilana avy amin'Andriamanitra. Nisy olo-tenan'ireo zokiolona ihany koa dia nankasitraka ny taranaky Ramaherson Rufin amin'izao fanohizan'izy ireo ny fanaovana asa sosialy izao. Ny fandrisako azy dia mahafinaritra ho an'le vahoaka madinika satria le izy tsy dia misy resaka hoe politika na ino fa fitiavana ray aman-dreny hoe eto zany nanany tany toerana zay ny veloman'izareo dia manaza ny ray aman-dreny eto izy. Zay zany toetran'izareo. Ny zavatra teneniko amin'ny pijeretsika dia zavatra kely fotsiny hoe ireharehana engany ny jeune rehetra ny tanora rehetra mba sahala amin'izao ny ataony amin'ny ray aman-dreny. Ampitiavana fa sy hoe resaka politika na hoe ilasaka maire na député izy vao hanao zavatra fa fiainana zany dia hoe zanaky tanàna ty dia manaza ny ray aman-dreny rehetra. Mahafinaritra zany le izy dia teneniko amin'ny ray aman-dreny rehetra hoe faly avy na ray aman-dreny fa miteny hoe faly ny tantara amina hoe faly be tokoa satria tsy nampoizina zo zavatra zao sy voandroany fa matetika manao an'izany zareo ampitiavana foana. Tsy adin'ireo mpikarakara ny hetsika moa ny nitondra teny fisaorana ho an'ireo malala-tanana nanoana azy ireo mba ahafahana manatanteraka izao asa sosialy izao. Dia ny fanadidinina ihany koa tompoko lasa toko avy no isarahantsika amin'ny takarivan'ny sabotsy ity saorana feno ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany inona fa tsy isaraka amin'ny fahita lavitra ma TV ihany koa ianao mitraka ny veloma mandrapitafa ao manaraka indray ary veloma.